Eo amin'ny sehatry ny fambolena kosa indray dia iompana bebe kokoa amin'ny fampivoarana ny famokarana ny asa hosahan'ny ministeran'ny fambolena amin'ity taona 2024 ity. Efa tsara petrapetraka avokoa ny paikady entina anatotosana izany araka ny nambaran'ny ministra Ravatomanga Roland, ministra ny fambolena raha nanao tatitra fanao isan-taona mikasika ny ministera izay sahany. Iompana bebe kokoa amin'ny fampivoarana ny famokarana ny asa hosahan'ny ministeran'ny fambolena amin'ity taona 2024 ity. Nasongadin'Andriamatoa Ravatomanga Roland, ministra ny fambolena zany nandritra ny valandresaka ao amin'ny mpanao gazety fanao isa-taona mikasika ny vina sy ny jeritodika mikasika ireo asan'ny ministeran'ny fambolena tetsy Anosy. Raha fihesika amin'ny teny fohy sy tsotra dia hoe batoky ny ajanontsika amin'izay ny fampiasana angady sy angadin'omby sy lapika sy le fomba fitaovam-pamokarana mandreraka ny tatsara iny. Rariny sitsiny raha mba mandroso amin'izay amin'ny fampiasana ny motoculteur na ny tracteur tsy hoe amin'ny faritra rehetra fa ny faritra velara-tany lehibe famokarana dia tsy maintsy miazakazaka mandroso amin'izay tsika. Ary izay indrindra araka nazavaiko tamin'ny valandresaka nataoko teo hoe itsika malagasy tamin'ny alalan'ny tenako ministra ny fambolena no anisan'ny ady mafy nanoana an'io transformation de l'agriculture africaine tamin'ny fiaonambean'ny ministra fambolena rehetra manerana ny Afrika tany Dakar, tany Sénégal, tamin'ny voalohany sy faharoa volana oktobra farany teo, izay no karakarainy banque africaine momba fampandrosoana. Tenako mihitsy no niarany dinika tamin'ny président-ny banque africaine de développement milaza hoe ndao atosikotsika nanaiky daholo ny ministra fambolena rehetra ary tsika malagasy no anisan'ireo firenena efatra ampiarana an'io voalohany izay natonatona teny transformation de l'agriculture africaine. Zany fampiasana fitaovam-pamokarana vaovao zany raha ny teny ateo hoe hoatsangana famokaran-jezika anankiroa lehibe eto Madagasikara, hoatsangana ny laboratoire d'analyse de sol goavana be anankiroa, ny ray any aloatra, ny ray any Mahajanga. Hoatsangana koa ny unité de triage et de sélection de semences améliorées. Midika zany fa hoe fomba fijery vaovao mihitsy ny tianay apetraka. Tsy za rery io tsy ny malagasy rery fa itsika no nahita ny hevitra, itsika no nangataka dia nanampy any mpamatsy. Maro ihany koa ireo zava-bita tamin'ny taona 2024 iny nahafahana nanarina ny sehatry ny fambolena tao aorian'ny krizy ary namerenana ihany koa ny fahafahana mamokatra ho an'ireo tany-tsapo-pamboly. Eo amin'ny 450 hektara ny kely indrindra foto-drafitrasa ary ny lehibe kosa dia fantatrareo fa nisy nahatratra hatramin'ny 1 hektara toy ny tany Bevoay, nahatratra tsy lavitry ny 3 hektara ny tany Andapa, tany Kaibe zany ny raha antsika nahita reny indrindra ho an'ireo namana nanatrika tany. Fa ny ao ambadika izay ny tena tianay asongadina dia ny hoe nahatratra roa tapitrisa ny olona voakasiky ny ezaka vita tamin'izany foto-drafitrasa zany. Eo zany no tiako asongadina mivaingana aty am-voalohany dia hoe ny ezaka nataonay indrindra nanomboka tamin'ny taona 2024 dia izay isy fiatraikany mipaka mivantana any amin'ny Valalabe mandry na ny vahoaka tsy vaky vola araka ny fitenitsika malagasy azy. Nilaza ny ministra ny fambolena fa ny ezaka rehetra tao dia mba azon'ny akamaroan'ny malagasy tombontsoa ary hanatsarana ihany koa ny farim-piainan'ny tantsaha izay mandrakotra ny 20% ny vahoaka malagasy.